Ampiavana ndray tompo kilasy tompo amin'ny izy tiany nitokatranao zao takarivan'ny talata fa efatra ny volana aprily 2024 izao miarabanao tonga soa indray to amin'ny fampilalaam-baovao fahita lavitra matv ary manasanao ampiavana anaraka izany hatramin'ny farany mbola misongadina ary arahany maro akaiky amin'izao fotoana izao ny raharaha fisamborana ny Claudine raha izay mamonjy ka makasika izay indrindra no isantarana ny vaovao amin'izao takariva izao nona tamin'ny mpanao gazety androany talepariny Birao Maliotena miady amin'ny kolokolona ny Bianco raharaham-panjakana sy resaka fandrarahana mampiayay ary efa mahatratra amina miliara maro no anaovana fandedidina Andramatoa raha izay mamonjy Claudine tafiditra ao anatin'ny raharaha mahavororoy azy ny raharaha Ambohimamasina io jerentsika indrindra ary ny fanadidina. Raharaham-panjakana sy resaka fandraharana mampiayay ary efa nahatratra amina miliara maro no antony anaovana fanadidina Andramatoa raha izay mamonjy Claudine araka ny nambarany Generaly Ratovison Benjamin Arthur taleparitry ny Birao Maliotena miady amin'ny kolikoly na ny Bianco isandreo raharaha maro na voaroroy ty hipandraraha ty izy ireo akoatran'ny raharaha Ambohimamasina izay efa eo ampelantanan'ny Bianco. Manodidina amin'ny resaka fandraharahana zany ny raharaha anaovana fanadihadiana ataony mitao mikasika ny olona mbola sambolona dia eo ampanaovana fanadihadiana sy zao satria mbola manoka mihitsy fanadihadiana azy ao arakaraka zay zavatra mivoaka ao sy ho azo maivoaka aminareo azy sy manamanana vaovao makasika amin'izany zay hoe izy koa ny olona mbola sambolona fa dia afiherina dia Maliotena zahay tsy misy olona ambony lalàna eto ampatsy firenetsika eto fa na iza dia tokony tsy maintsy hosamborona raha toka fanadihadiana ao fa tokony hosamborona izy. Nanamafy ny Bianco fa Maliotena tanteraka amin'ity raharaha ty ary tsy anaiky atao tsindry azo lena na avy amin'iza na iza. Eto raha nitaty aminay mpanao ny fanadihadiana dia tsy mbola misy tsindry avy amin'ny fitorana avy amin'ny mety ho tsindrakana dia hoe mena manjery isan-karazany zay manamparitaka vaovao indraindray ho misy tsoara dia enareo mety ho tsindry nakorako fa raha ndre tsindry avy amin'ny ampinarona zany aloha tseko saika ty aminay telo raha izay inandray hitany fanadihadiana dia mbola tsy misy aty zany ary irairay antenairay fa samy toko raika ndraiky fa samy mafana dia hoe zava-dehibe ny fahaleovantena ny rafitra miady mikolokolo tahaka to dia sanatria ny fotoana izay mahafantatra sy manaiky amin'izay mandeha anao tsindrika anelingelana anosokosona dia fahaleovantena zay tokonana ny rafitra tahaka toa fanangatirana azy. Mbola tsy nilaza ny mombamomba ireo ho vesatra ny tazomana Andramatoa raha izay mamonjy Claudine aloha ny Bianco hatreto satria mbola mitoy ny fanadidina amin'izao fotoana zao. Maro kosa nefa ireo fitoriana voarain'ny Bianco ho mikasika azy araka ny nambaran'ny tompony andraikitra avy amin'ny olon-tsotra mpandraraha ary trano fanaovan-gazety iray. Voatery nosambory ny Ramatoa raha izay mamonjy Claudine omaly teny Mahamasina noho ny tsy fahamalin'ny fampiantsoana indroa miantaona izay nalefan'ny Bianco.